Dana mars 2019 dia nametra-pialana ny tenako ary nandritra ny volana maromaro dia tsy minisitry ny population. Dika zany nisy fahabangana zany teo amin'ny asa izay tokony natao satria nirotsaka candidat solombavam-bahoaka tany Toamasina renivohitra. Rahantsika malala moa isorana tafotafo eto ny vahoaka ny Toamasina renivohitra fa nametraka ny fitohizany tamin'ny tenanay dia lany solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2022 iny ary nitarika ny laharana voalohany tamin'ny fahalanina tao an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Efa taty amin'ny deuxième semestre zany no voavoatendry indray ny Ministeran'ny Mponina ary rahantsika malala fa nandritra an'izay fiavaozana vaovao mitondra ny Ministeran'ny Mponina izay dia tsy maintsy nanaraka izay maiko voaray tamin'ny lehibe. Ka ny raha hitentsika hoe tsy hita tamin'ny sehatry ny sosiala ny tenanay indray dia mahatsiaro tena fa nanao tamin'ny sehatry ny sosiala na dia efa nanomboka taty amin'ny volana Oara vao nanomboka niverina nanatotosany asa ara-tsosialy tao amin'ny Ministeran'ny Mponina. Ohatra fotsiny zao ny resaka la réunion kely zao tapaka tamin'ny fotoana iny zao zay dia niverina nahita conteneur indray efatra moa zao nitanay ary efa manamboatra an'izay mba hampitomboana n'ireo isan'ny trano ialofan'ireo vahoaka zay sahirana ireo trapasahirana ireo. Toraka zany ihany koa ny fitetezam-paritra zay nataonay nosy be tany Atsimo nosy avaratra sambava sy ny sisa ranohira sy ny tarina ka ny minia tsy mahita ihany no tsy mahita ny atao fa ho anay zay mahatsapa farany teo moa zay dia soranay ny fitondram-panjakana fa nandefanay tany Antanambe tany Ambatondrazaka niezaka tsy mikely soloka zay amin'izay azonay atao amin'ny ara-tsosialy fa ny minia tsy mahita ihany no tsy mahita ary be filaza fa hoe tsy manao ninona fa asy Andriamanitra zay ary anay sy Andriamanitra koa ny zavatra ataonay ary tsy reharehanay fa ataonay ampanetretena ampitiavana hatrany hatrany. Tsy mila doka na avy amin'iza na avy amin'iza fa ataonay ampitiavana ary olon-dehibe ireo olona rongeza be ireo sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra zay nanao ny évaluation dia mahafantatra ihany koa hoe inona ny vitandray ihany inona ny tsy